ahoana marina ity fahantram-bahoaka ity e. Valala voatango tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mahazo laka ny fahasahiranana ho an'ny isan-tokantrano ary tonga amin'ny fomba fiteny hoe mitrongo voahomana. Ny asa tsy misy raha tsy mitsahatra miakatra kosa ny vidim-piainana. Ny hita dia miaina amin'ny fitaka sy ny laingan'ny mpitondra ny vahoaka. Hatrany amin'ny tetezamita no efa nampananteny Andry Rajoelina fa hanatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Nitoy izany tamin'ny fampelezan-kevitra farany teo. Hatreto anefa tsy misy tanteraka na iray aza izany fampanantenana izany. Tsara aloha ny manamarika fa ny fanamboarana foto-drafitrasa dia asa andavanandro ny mpitondra. Noho izany tsy ireny mihitsy no hitarafana fa miasa Andry Rajoelina. Ny manahirana ny vahoaka izao dia ny sakafo arapaka isanandro ary fototrin'izany ny famoronana asa ho an'ny vahoaka. Tao mifanipaka amin'izany anefa ny zava-misy tao anatin'izao fitondrana izao. Betsaka ireo orinasa mikatona, maro ny malagasy no very asa, miravoravo tanana ny tantsaha ny tsy fisian'ny tosika sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fohibe. Ireo anefa no tena fototra ho an'ny fampandrosoana ny firenena toa ny Madagasikara, izay manana mponina 800 tantsaha avokoa. Hatreto dia tsy mifantoka amin'ireo mihitsy ny tetikasa sy ny zavatra ataony Andry Rajoelina. Aleo ny manafatra vary aman-taonina isan'ny taona, toy izay anampy ireo tantsaha ireo. Izany no isan'ny atsarovan'ny vahoaka malagasy ny fitondrany Filoha Marc Ravalomanana satria nisy ny tetikasa mazava ho fanohanana ny tantsaha teto ka nahafahana nampiana ny fanafarana vary avy any ivelany. Raha tsarotsika tsara manko dia efa nisy mihitsy aza ny firosoan'ny Filoha Marc Ravalomanana izara tracteur ho an'ireo tantsaha-pamokatra. Rariny ary tsy mahagaga raha voafehy ny vidim-bary teto amintsika tamin'ireny fotoana ireny satria afaka nanana ambimbava ny vahoaka malagasy. Ny lalana raha teo nisy ny tetikasa mazava tamin'ny fanamboarana izany ary tsy kobakambava toy ny filazan'ny Andry Rajoelina momba ny RN13 mihitsy ka tapitra ihany ny taona 2024 tsy hita ny fiatombohany no nataon'ny Filoha Marc Ravalomanana fa asa vetrany ka betsaka ireo lalana vita. Toy ity lalana Manoro Marolambo ity izao dia adiny 4 ka hatramin'ny adiny 5 no nanaovan'ireo mpandeha tamin'izany fitondran'ny Filoha Marc Ravalomanana izany. Saingy ankehitriny dia toy izao ny hafarany ity lalana ity. Herinandro lany eny an-dalana avokoa. Ny fanamboarana ireny lalana ireny dia nahafahan'ireo vokatra manerana ny nosy mivezivezy ka afaka mifamatsy ny samy malagasy. Saingy nambara ny pomba ny Andry Rajoelina moa tamin'izany fa tsy azo hohanina ny lalany. Vokany izao no zava-misy dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no misy tombontsom-bahoaka kokoa, ny fahavitany lalana sa fahavitany kanja manara-penitra? Hoy mantsy ny Filoha Marc Ravalomanana nandritra ny ady hevitra hoe ny fahefa mividy ny vahoaka malagasy mihitsy ny tsy otsony satria efa nytotongana 100 lay sandam-bola malagasy ary indrindrindrindra ny karaha mampiasa tsisy ny sondrana kely ary tsisy mihitsy le classement zay hatramin'ny tetezamita hatramin'ny nakaty andreo le fonctionnaire reo dia nijaly teo foanareo dia nijanona teo foanareo. Zay ny fanontaniana tena mbola averimberiko foana hoe vola tsy toko tsy foroana mivery nandritra ny coup d'état iny ka hatramintsika miresaka zao. Tamin'ny 2013 vita ny fividianana zay vao niarana kely kanjo nisy indray tsy fandrimpahalemana ka raha tsy aporosiantsika ny olona hiasa reo olona reo nge tsy afaka niasa satria tsy mety miverina amin'ny asa tanimbolony, tsy mety mamokatra izy ireo satria tsy tompon'ny fananany tsony. Zay nefa tsy maintsy apetraka eto aloha le bonne gouvernance fahaizana amin'ny tantana mihitsy zany dia amerenana indray le asa malagasy amerenana indray le hoe vita malagasy dia olona iny dia mampidi-bola dia mandeha ho azy io a dia miakatra ho azy ny sandam-bola. Fehezina tsara koa le cours de change io hoy aminareo io fa efa mividy malagasy io a miankina amin'ny économie, miankina amin'ny sécurité, miankina le rafitra le zayntsika hoe décentralisation. Amboarina aloha lalana mba hahafahanareo mamoaka vokatra avy any ambanivohitra, apetraka ny sécurité mba hahafahanareo a
tena matoky tsara fa nareo le fanana fa tsy lainy hafa ny fitsarana tena fitsarana marina ary tena tsara amin'ny fitsarana marina omena fitaovana ny gendarme sy ny polisy ary maramila anenjehany an'ireo mpanao asa ratsy zany rehetrarehetra zany a dia ho tsabotsika karakaraina ny olona tsy salama mba tonga azy atanjaka omena sakafo izy aloha dia manarakarak'izay ao ampianarantsika ny ankizy fa raha izay mandeha afaka mamokatra azy daholo ny olona raha mamokatra ny olona miakatra ho azy ny vola miditra ao ampelantanany tsy maintsy amboarina ny lalana zany. Izay no fanazavana nataony filoha Marc Ravalomanana tamin'ireny fotoana ireny. Adevitra tao amin'ny RNM sy ny TVM moa iny ny 9 ny volana Desambra 2024. Fanontaniana mitovy no napetraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina nandritra izany. Ity no valiteny nataony Andry Rajoelina izay lazaina fa filomam-bahoaka ankehitriny io tamin'izany. Tsapako loatra ny fahantrana lalina iena ny vahoaka malagasy. Be dia be ny vahoaka malagasy ankehitriny zakaka amin'ny sakafo. Be dia be ny vahoaka malagasy tsy afaka amin'ny tsapiteny. Be dia be ny vahoaka malagasy ireo ankizy izay tsy afaka mandeha an-tsekoly akory. Betsaka amin'ny vahoaka malagasy no tsy anasa. Isaky ny revim-paritany ho asiko industrie daholo. Tena tanteraka ve ireny lazain'ireo amin'izao fotoana izao? Firy ny orinasa mijoro isaky ny faritany tao anatin'ny 3 taona latsaka kely nandraisan'ny fahefana izay? Tsy ireny ho tanisain'ireo ve no iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ary vao maika mihamafy azy izany? Milaza foana fa manana vahaolana ho an'ity firenena ity. Saingy ny hita aza dia vao maika inina ampahantrainy Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy mitovy amin'ny laharam-pahamehan'ny vahoaka mihitsy ny laharam-pahamehan'ny mpitondra io. Krizy ny fiainam-bahoaka izao ary araka ny lazaina teo mitombo ireo ray aman-dreny tsy afaka mampiana-janaka intsony vokatry ny fahantrana indrindra fa ao anatin'izao taona fampidirana mpianatra izao. Saingy hitantsika ny nataon'ny filoham-pirenena io ny farany herinandro teo. Fandaniam-bola tsy toko tsoforoana no nataony tetsy Mahamasina. Ankoatra ny laliny tamin'ny fitondrana ireo delegasiona tany Frantsa izay dia tsy nahitam-bokany fa noenty mpieboebona fotsiny. Tsy nisy nasinga fitaovam-pianarana aza mba nomeny Andry Rajoelina ny zaza malagasy ao anatin'izao fahasahiranam-bahoaka amin'ny fampidirana mpianatra izao, fa naleo ny nandany vola tamin'ny fitokanana io kianja io. Tsy ny fanamboarana foto-drafitr'asa akory no olana, fa ny tsy fahafantarany mihitsy ny laharam-pahamehana amin'ny vahoaka. Dia hoy ny solombavam-bahoaka hoe alisy tsy vitany hoe ny vahoaka efa atao izay ampantrana azy. Sahirana ny vahoaka, be da be zao ny teny hitantsika tamin'ny fety tamin'ny asabotsiny hoe ny afo mangalany tao sy ny fety. Miliara nge manina raha vavitanana sakafo hoan'ny olona sahirana. Mamina raha mba hividanana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra izay tena sahirana. Ny hôpitaly atsy be da be vao maika atorana atsy. Mahainao an'le izy. Zany zavatra zany zany dia afa-pisehoana ve hoe manan-karena Madagasikara nefa ny vahoaka ao amin'ge mahantra ka hoy hoe amboary le fitondran-tena, amboary le tetikady jerevony ny laharam-pahamehana. Fa vao maika zany tsika tsy vitany hoe ampatrana ao le olona fa le fihetsika atao zany dia tena hoe manahirana ny olona ary vao maika matezitra ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Izao no fotoana tokony anampihana sy izarany amin'izay ireo fitaovam-pianarana izay nataony teo aloha ireny. Fa tsy eny anelanela ny fitaovam-pianarana tahaka ny tamin'ny taon-dasa ireny mihitsy. Ny afo manga ny refitrevitra tetsy Mahamasina, ohatry ny hoe paradisa sy miadam-pinaritra ny vahoaka malagasy. Fa tsy misy irara iny izay fasahirana anao vahoaka madinika tsy mahavoavidy na dia ka iray akory aza ankatoko ny fampidirana mpianatra izao. Ireny dia midika fa tsy ny fahorim-bahoaka mihitsy no manahirana azy fa fieboebona ho fanambakana vahoaka. Saika hidedaka mafy fa niona tamin'ny MEDEF tany Frantsa ka iny andamoka izany. Ny FMF no nanoliana ny tsy fahombiazana. Tatitra momba ny dia no nandrasany maro hoe firy ny mpandrarah ho tonga hito amintsika taorian'ireny fiaonany ireny ka ifihetsika mpiady an-tsena no niseho.
hoy mantsizy hoe covid aritsika mbola feny covid teto afaka nisy nanatrika atsasaka ny stady no nomena atsika anatrika tany Tomasina manino tsika tsisy kahana covid atsony eto fa dia nareo amin'ny fédération no migafy sy misopatra n'izao lanonana zavatra atao zao faly nareo bravo fa tandremy fa mbola tsy vita io resaka io dia ho hitanareo ny toyany ho hitanareo fa fantatro daholo izy ireo hoe izy dia ho hitanareo nazo anareo. izany no filoam-pirenena malagasy raha hitany teo akaiky teo angamby izany FMF izany mety efa nazo tefa-tsofina imasom-bahoaka mihitsy nofoanana tampoka hatramin'ny amehana ara-pahasalamana mba amorina vahoaka ao Mahamasina ka ahafahana manafina tsy fahombiazana tany Frantsahiny. Izao voan'ny Covid-19 ny mpilalao iray noho ny fitiavana sehoseho. Mbola mendrika hitondra ve ny olona toy izany? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?